vahoaka mijoro manova ny tontolo iainan'ny ankizy manoloana ireo tsirary mianjady amin'ny ankizy toy ny vony siratra ny fanolanana ny fanondranana sy ny fampivarota-teny ny fampiasana amin'ny endriny samihafa ny tsirambiny sy ny tsy firarahina dia andeha isika hiady amin'ireo toe-javatra ireo ka ho sahilaza amin'ireo tompona ndraiky mpanjagana raha vao mahita herisetra atao amin'ny ankizy. Ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azy baka miaverina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy netranao fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fiapetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorolakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra ravoravo avy manambola tsara tsika jiaby vahoaka indrindrandrindra ekonosibe dia ravoravo koa atsika jiaby no mifatakarana ny fety sambatra Noël ka ravoravo mifatakarana zay fety zay angatahiny koa mahatratra ny taona vaovao 2023 ary engany mba ho samby salamabatagna aby atsika jiaby Noël velona eto koa maniresaka za tamin'ny fahavitany zay fety sambatra Noël zay dia hoe tsisy ny loza teto amin'ny tanànatsika na an-tanety zay na an-dranomasina koa dia ravoravo engany mipetraka amin'ny fahendrena atsika jiaby ary nagasitrahin-Zagnahary tsisy raha nampisaviritika ny saintsika ka tokony koa mba tohizatsika zay fahendrena zay mba hitohy hatramin'ny fivitany taom-baovao fisaka vita soamantsara ny taom-baovao mba tsy misy loza hita amitsika ka eto moa zany mitodika amin'ny atsika ray aman-dreny mizanakatsika andro mafety dia mba ariary atsika maso ny zanakatsika sao dia mandeha lavitra loatra sao dia hiteraka fahasahiranana amitsika ray aman-dreny ny zanakatsika mandeha miboaka na mandeha magnatony saoma amin'ny namana agny karaha zay koa atsika mpamily amin'ny taxi bajaj na minibus zegny haitsika jiaby tsy hoe nareo tsy mahay fa amin'ny aravoana zegny matetika koa tsy miaraka amin'le ranorano araiky mamamamo igny karaha tsy hita vantagna le ny ambiance kanefa tsy koragna araiky ny alcool ndraiky le lamasinitsika zegny ka tsara mba misy fitandremana hely atsika fa mandritra zay fotoana zay fantatra zo haitsika jiaby raha zay fa kanefa ny fampatsiahivana dia ataoko fa tsisy maharatsy zay ka engany mba tsy misy loza hita amitsika mirary fety sambatra jiaby atsika jiaby na tratra Noël igny dia mba tratra ny zao taona vaovao zao koa ary engany hitondra fahasalamagna amin'ny tsika tsy araikaraiky agny ity taona vaovao ty ary hitondra fahasoavana ary amin'ny miaraka ny fahombiazana am'izay asa atao jiaby atsika jiaby eto magnerany Madagasikara indrindra fa eto amitsika misaotra atsika jiaby. vahoaka mijoro manova ny tontolo iainan'ny ankizy manoloana ireo tsirary mianjady amin'ny ankizy toy ny vony siratra ny fanolanana ny fanondranana sy ny fampivarota-teny ny fampiasana amin'ny endriny samihafa ny tsirambiny sy ny tsy firarahina dia andeha isika hiady amin'ireo toe-javatra ireo ka ho sahilaza amin'ireo tompona ndraiky mpanjagana raha vao mahita herisetra atao amin'ny ankizy.
ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy marefa na ariary azy baka everina tonga fotsiny am'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo laifa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesony APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra